ombako manana ny arofenitra rehetra zay fanolazainy namako teo aloha. Fanay zany na tsy zany a dia tsy hoay ny arahaba anao pastora Mailhol, mpanorona sy mpanangana ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara. Arabaina ianareo mivady, arabaina ianareo rehetra zay komity mpiara-miasa aminy ato amin'ny fiangonana, arabaina koa ianareo mpino ato amin'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara, arabaina ianareo rehetra avy lavitra avy any amin'ny faritany, indrindra ny avy any ivelany. Arabaina satria 30 taona araky ny tonteny zay nataony ray aman-dreny pastora mpanorona ny fiangonana teo dia efa manomboka matotra zany olona feno 30 taona izany. Raha araky ny baiboly, pastora no nanazavanao ny 30 taona teo dia halay kely araky ny tantara ny somary mahagaga kely sy somary mba finjavatra ngamba ho iaho mipetraka eo satria zao ny taona 1977 zay ny forona ny fiangonana raha tadiditsika no nisy nandoro io rova manjaka miadana io dia ny forona nareo satria mbola maizina ny firenena tamin'ireny, maizina ny firenena tanyreny. The country was dark. Foron'Andriamanitra nareo hanazava ty firenena ty. Fa izao rehefa feno 30 taona nareo dia mbola manaranaka reny olona maizina reny. Doranjalandray ny rova teny Ambohidratrimo, niasa tsika nanazava tsika fa ny maizina dia mbola te hanjakazaka eto amin'ity firenena ty, ka mirary 30 taona vaovao ho an'ny fiangonana ndray iady amin'ny maizina amin'ity firenena ty hanazava azy tanteraka. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fanatrehako eto androany dia fanatanterahako ny resako nataoko talohany vavaka iraisam-pinoana nataony FFKM teo Analakely, satria nilaza fa na inona na iza na finoana iza na finoana iza na fiangonaniza na fiangonaniza no mivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana tiany maizina mbola anjakana zao dia ho tonga hanatrika ny voninahitra. Satria zao efa voalaza teo ny resaka fifoazana fa faminaniny ramatoa tompoko vavy mama vola havana Germaine zay avy any Ankaramalaza, fa amin'ny alalan'ny fifoazana ho izy no amonjeny Jesosy an'ity Madagasikara ity. Ny resaka nofy ny ray aman-drenitsika teo ny pastora Mailhol dia te hampamadika kely ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha dia ao amin'ny Job 7:30 andininy 410 ka hatramin'ny 50. Raha mahita tsika ao dia milaza ny nofy sy ny tsindrimandry izy io. Amin'ny alalan'izao anankiroa izy no itenenan'Andriamanitra amintsika nefa tsy hitandremantsika, zay ny voalaza ao. Dia amin'ny alalan'ny nofy sy ny tsindrimandry zay no iresan'Andriamanitra amintsika matetika fa tsy tsapatsika izy io ndraindray. Za araka ny teninao ray aman-dreny nanofy tamin'izany gadraina tamin'ny 30 Desambra 2024 ary zay na lasa mpiandro zao ny nofy tamin'izay fotoana zay, satria na nofy ny sehoana DEVOLY tamin'izay mbola tadidiko na ny fihetsiny na ny fiakandro na ny tareny, fa izao zavatra nagaga za olona tsy mpivavaka firy tamin'izany za tsy mpiandry fa nyroahako amin'ny anaran'i Jesosy izy ao amin'ny nofoko, fa ny olona niara-natory taitra
fa enin'olona ety ivelany mamoaka amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly indroa. Tafatsangana tamin'izay no nahita ny inona ny montre eo aminay eo amin'ny ray 00 ny montre eo. Rehefa nahita an'izay tonga dia nandohalika ny vavaka, ny fona tamin'i Jesosy, nanompanao aza, nanimbazimba ny anaranao fa izao raha votsonao avy ato dia hanolo tena anao ny asanao. Izay no nahatonga mpiandro tompo-kilasy tompo-vavy. Maro ny zavatra mifanandrify raha ny eno ny fampianaran'ny ray aman-dreny teo raha ny resaka izy ohatra mikasika ny vary izay tany Ezipta, Josefa ny tantara nataony teo. Fa zao aloha ny fanamariana kely nanome voninahitra anao ray aman-dreny nampitovy ny tantarako amin'ny Josefa fa tsy hitovy amin'ny Josefa velively ray aman-dreny. Ny resaka anao ny vary teo tany Ezipta, vao ovy any Ezipta io any amin'ny tanànan'ny Farao, tany ao fa ny Egyptianina mamboly vary eo ambony désert. Dia hoy izy fa naninona loatra ny fireneko izay misy rano, misy ala, tsy mahavokatra vary fa manafatra. Nangataka fiaraha-miasa amin'ny Egyptianina mikasika an'io vary io dia isaorana an'Andriamanitra fa nomeny masomboly vary Egyptianina zay nodina akaty. Ary nanome toky izy fa ho avy tsy ho ela anaraka anay aty ampianatra ny teknisianina malagasy amin'ny fambolem-bary mba hampiroborobo ny fambolem-bary eto Madagasikara. Dia nanontany ny ministra ny sport ateo, enao ve ho any bitsibitsika ny pastora Mailhol sa izy maminany? Satria amin'ny volana août iny tokony hanomboka ny famboarana ny tikanja ty. Tokony nanomboka tamin'ny 15 io, mety tsy ho tratra, mety any amin'ny faran'ny volana na volom-boalohany septambra eo manomboka ny famboarana ny tikanja ty mba azahoantsika n'izay homologation zay. Dia alohan'ny amaranako azy dia soratra masina roa no hoentiko eto. Ny anankiray dia alaiko amin'ny boky apokalypsy. Zay alaitsika amin'ny toko fa 120 andininy fa 5. Dia misy andininy ao zay milaza toy izao indro havaoziko ny zavatra rehetra. Andaotsika hanavao an'i Madagasikara. Avaozitsika manomboka amin'ny saina sy ny fanahy fa ny zavatra mahagaga ny mivavaka atsika fotoana ohatran'izao ny tena maro ny isan-taon'ny toby. Zao nareo mankalaza ny 70 taona, mety mbola misy fiangonana maromaro koa anao fa ny mahagaga fotoana ivavahantsika mahafoatra zay mamono olona indray ry maizina mandatsaka ran'olona anonganana fanjakana. Andao avaozitsika ny firenena, avaozitsika ny toe-tsaina, ialao ny kolikoly, ialao ny atitena, ny fitiavatena, ny fitiavam-bola, fa aleo mba hifankaty itsika malagasy. Ny soratra masina faharoa sady farany olazaiko eto dia alaitsika ao amin'ny Deutéronomia toko fa 7 andininy fa 7 dia mialatsiny fa sokafako izy dia hovakiko amin'ny anaran'ny Jesosy. Toy izao ny voalaza ao amin'io Deutéronomia io: atolotry Jehova ho resy ao anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana iady aminao, ka lalana iray no ivoany anatonanao, fa lalana fito kosa no andosira ny ala eo anoloanao. Handresitsika. Jesosy efa niteny fa izaho efa nandresy izao tontolo izao. Maherezatsika tarito any amin'ny mazava ny maizina rehetra manodidina atsika io. Mankaheratsika rehetrarehetra aza kivy manana fanantenana, fa ireto telo reto izy no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, ary ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra izay azy rehefa hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Mankasitraka tompona, mankatela tompona. We appreciate you, ladies and gentlemen.